Faly hatrany mahitatsika tsiraray avy amin'ity andro androany ity amizao andro farany ao anatin'ny taona 2024 izao. Dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetrarehetra izay tonga eto anio. Faly androany mahitanao faly androany tonga ianao fa tsy nianina tsy nionina tamin'ny mbola eo na rariva. Iza no avy aloha rariva tsangan'ny tanany. Zay tsy ho avy dia mirary soa be dia be amin'ny herany iray. Eny ary fampisarintsika anio asao kely namanao hoe manana anjara ianao androany. Za koa manana anjara androany. Romanina 5 no ade hojerentsika. Romanina 5 andeny 10 katramin'ny 11. Romanina 5 andeny 10 katramin'ny 11. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray. Dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha mbola tsy teraka ireo dia tsy mbola nanao tsara na nanao ratsy. Mba hitoerany fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana. Tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso. Dia nolazaina tamin'ny vehivavy hoe nizoky ny hanompony zandriny. Araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Ahoana ary nolazaintsika misy tsy fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Sanatria zany. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy hoe izaho hiantra izay hiantrako. Ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ka dia tsy avy amin'izay maniry na avy amin'izay mihazakazaka izany. Fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Amen. Io andalatsoratra masina io no ifampisarantsika amin'ity andro androany ity. Dia raha ometsika lohateny na lohahevitra izy androany dia tapany voalohany ataontsika hoe fifidianana ary ny tapany faharoa ataontsika hoe safidy. Mitovy ve zany? Tsy mitovy. Ilay tsy mampitovy azy ve hainao? Ny voalohany fifidianana dia ny faharoa safidy. Ny voalohany amin'ny teny frantsay ny atao hoe élection. Dia ilay faharoa amin'ny teny frantsay atao hoe choix. Dia ireo zavatra roa ireo no fampisarantsika amin'ity androany ity. Vonona ve ianao aloha? Maheno tsara ve aloha nareo? Maheno tsara ve? Maheno. Mazava tsara ilay feo. Eny ary. Ity zavatra izay resahan'ny Paoly ity dia mikasika ny nandavan'Andriamanitra ny Jiosy. Tamin'ny vanim-potoana anankiray ozy Jesosy nilaza hoe izaho ozy izy tsy avy afa-tsy amin'ny ondry ferin'ny Israely. Any hoe ity Jesosy ity dia mazava be ny zavatra antondiany teto ambonin'ny tany. Jesosy tsy ho avy ho an'ny jentilisa, Jesosy tsy ho avy ho an'ny olon'ny Israely, Jesosy tsy ho avy ho an'ny karazana olona tahak'izao, fa mazava tsara ny antondiany ho an'ny ondry ferin'ny Israely. Zany hoe ao amin'ny Israely misy karazana olona eto ambony kely izy miresaka eo amin'ny 19 kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Zany hoe ao anatin'ilay Israely be dia be io dia misy ny atao hoe ondry ferin'ny Israely. Azonao? Dia misy Israely fotsiny amin'izao. Fangaro ao zany ilay izy. Dia ny antondian'i Jesosy ho an'ireo ondry ferin'ny Israely ireo. Dia ohatr'izao fandehan'ilay izy atao anatin'ity tantara ity. Tsy zany ihany ozy izy fa Rebeka dia manana anaka tamin'ny anankiray dia Isaka zany.
fa raha mbola tsy teraka ireo ary tsy mbola nanao ny tsara na ny ratsy mba hitoera fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianany tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay antso dia nolazaina tamin'ny vehivavy hoe zokiny no anompo ny zandriny zany hoe bevoka i Rebeka zay vadiny Isaka zanaky Abrahama dia rehefa bevoka izy dia kambana ny zanany reo roa reo dia samy taranaky Abrahama daholo fa ny teny fikasana dia tsy ho an'olona anankiroa fa ho an'ny karazan'olona ray foana zany hoe tao anatin'ny kibo tao dia na dia kambana ary izy ireo na dia miaraka teraka ary izy na dia samy taranaky Isaka ary izy na dia samy rà mitovy ary ny korina ao anatin'izy ireo dia anankiray amin'ireo ihany ny safidian'Andriamanitra dia rehefa safidy Andriamanitra dia mbola tsy teraka akory ireo olona roa ireo mbola tsy nanao zay tsara na ny ratsy mbola tsisy hoe ny fizokina na manina dia fa ozy izy sotra masina milaza eto hoe mbola tsy nanao zay tsara na ratsy izy fa mbola ho akibo dia ozy izy Andriamanitra miteny hoe Jakoba ny tiako fa Esau no alako dia ozy izy le sotra masina manazava hoe mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso zany hoe Andriamanitra manana ny maizy azy manana n'lay atao hoe souveraineté lay mahandriamanitra azy izay misafidy tsy arak'izay eritreretantsika azy tsika zao raha misafidy dia mametraka hoe ianona ny safidiko satria ianona manao zao satria ianona manao zao satria ianona manao zao fa ny élection an'Andriamanitra ny fisafidianan'Andriamanitra kosa dia izy manapa-kevitra izy tsy arak'izay fieritreretantsika tsy arak'izay mety amintsika tsy arak'izay lojika atsika fa arak'izay fieritreretany azy dia safidy izy hoe i Jakoba zandriny no safidiko fa tsy Esau izay zokiny ny tontolo famonjena raha lasianabavy ny tontolo famonjena ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra ny fiatombohan'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy tontolo ny safidy tsy Esau no safidy hoe alao za andeha araka ny fiainako andeha araka izay mety amiko tsy Jakoba no safidy hoe alao za no mpandimby any Abrahama alao za no mpandimby an'ilay teny fikasana hoe Isaka avy amin'ny taranaky Isaka tsy Jakoba ny safidy an'izay fa Andriamanitra no ny safidy an'izay zavatra izay tena metraka tao am-pony Jakoba ny tontolo mpamonjena zay ambaran'ny Paoly amin'ny alalan'ity Romanina toko fasivy ity dia mila fantatra ny teny zay nambaran'i Jesosy ao am-boky Jaona toko 5:10 tsy anareo no nifidy fa zaho no nifidy anareo ny zavatra izay tsy azony akamaroan'ny olona ao anatina tontolona fivavahana sy nony amin'izay tsy fahazona izay dia misy karazana antery mivantana na ankolaka asaina terenany olona ivavaka terenany olona anompo an'Andriamanitra ampitahorina ny olona anaiky an' Jesosy tambazanina ny olona anaiky an' Jesosy nefa izay zavatra izay tsy système an'Andriamanitra izay tsy fomba an'Andriamanitra izay satria maninona izaho miantra amin'izay tiako iantrana ary mamindra fo amin'ny tiako amindrana fo ary manamafo amin'izay tiako amafiana fo zay le fanambarana teo hoe tsy avy amin'izay miazakazaka na avy amin'izay maniry fa avy amin'Andriamanitra izay manome matetika filazan'ny olona rehefa miresaka hoe safidio Jesosy dia avoakan'ny olona ny verset any amin'ny testamenta taloha ohatra zao hoe indro apetrako ny lohanao ny fahafatesana sy ny fiainana misafidiana ny fiainana dia ho velona ianareo raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inana ny vokatsoa fa raha mbola mandasy miodina ianareo dia ho lany ny sabatra zay zany le safidy dia amin'izay le olombelona manao an'ilay safidy hoe anaiky sy ankatoa
de inana vokatsoa sa andasy hodina de ho lany sabatra. Isafidy ny fiainana de ho velona sa isafidy ny fahafatesana de ho faty. Fa ny dikan'ny safidy any amin'ny testamenta taloha iny tsy resaka famonjena ny fanahy fa resaka fitahina sy ozona, apetraka alohanao ny fitahina sy ozona. Raha miaino sy mankatoy zay rehetra andidiko anao anio ianao de ho asandra Jehova ho ambony no firenena rehetra ny firenenao. Ary ho avy aminao sy tanteraka aminao zao rehetra fitahina izao. Tahina ianao raha mivoaka, tahina ianao raha miditra ho tahina ny momba anao rehetrarehetra. Ianao afaka misafidy no tahina fa tsy afaka misafidy no vonjena. Satria maninona ny fitahina de zavatra ranofo. Raha mameno de voata marina zany. Tena marina zany, zay nanandrana an'izany. Ary fahamarinana lalana mipetraka zany zavatra zany rehefa mameno de voata. Fa misy olona be de be mame de voata fa vereny ny fahaverezana ny fiainana. Ny ankamaroan'ny olona voafitaka satria maninona voata izy de hozy izy hoe momba Andriamanitra. Azonao ve le izy? Io trano be vitana io zao momba anay Andriamanitra. Nisy fotoana zay tany amin'ny taona 2012 tany nasain'le olona tao ampita-tafika iny manana an'le tilikambo afo be iny de mitantara zareo tamin'izany mbola tsisy an'io tilikambo io de le fiangonana fotsiny tao. Izy mivady mitantara. Ty zao voninahitra Andriamanitra nanaovanay an'ity. Vola lanina mivady tamin'ity fiangonana ity satria misy fiangonana ao anatin'le toerana io. 5 miliara ny laninay tato. De izy mivady tena voata be mihitsy. Tena manana zavatra be de be, manana immeuble etsero, manana asa ohatran'izao, mandeha tsara entreprise de construction. Sy sisa rehetrarehetra. Zany zavatra zany safidy. Safidiko ny anome. De rehefa safidiko ny manome de mahazo arehefa aveo. Fa tsy midiko zany fa voavonjy ny fanahiko. Azonao le izy. Misy safidinao. Misy safidinao tahaka ny hoe azoko atao ihany koa mitandrina fahasalamana na manompo ihany koa. Enao nge rehefa manompo ohatra zany zao eto nivo fiangonana tahaka sao de misy amintsika mazoto manompo. Misy tena mazoto mavatra manadio fiangonana sy sisa rehetra. Fa tsy mifamatotra ny famonjena ny fanahinao zany. Ho tahiny ianao no ny afahazotonao manao fanompony. Marina io réalité zany. Ho tahiny ianao, salama ianao mihoatra noho sasany ohatra. Mety any le lalam-pitahinanao. Mety hoe matanjaka ianao par rapport amin'ny olo-kafa izay mitovy taona aminao. Mety hoe mahazo zavatra ianao. Fa tsy lalam-pamonjena zany. Tsy midika zany hoe satria za velonaina, satria za mahazo an'izao, satria ny fiainako mandeha tsara, satria zay monina ny andafy. Andriamanitra no nokatra lalana mampatonga anay any andafy. Fahasoavan'Andriamanitra natoy izao tsy foana fahasoavany ato amiko. Atao mibaribary ao anatin'ny tokantrano. Misy karazana tranon'olona feno versi ao anatin'io tranon'io. Raha makany aminay ianao tsisy na ray ary. Misy karazana tranon'olona feno azo fijaliana ao anatin'ny trano, atao anatin'ity trano ity tsisy na ray ary. Eny hatramin'le baiboly tsisy. Tsisy sary azo fijaliana. Fa tsy midika zany hoe voavonjy le olona. Ary tsy midika zany hoe ho any fiainana le olona. Satria maninona? Tsy avy amin'izay miazakazaka. Ary tsy avy amin'izay maniry. Fa avy amin'Andriamanitra zay manome. Dia avy amin'Andriamanitra zay miantra. Raha voavonjy dia tsy zany nainy safidy. Tsy zany nainy safidy. Tsy zaho no endry noho ny hafa. Tsy zaho no endry noho ny hafa. Ka hoe ny hafa nanondrana dia za endry. Tena aya, tena azo an'izao dia zay mihitsy ny ambara ilay soratra masina teo amin'ilay 9:12 zay mivaidikitsika hoe koa dia tsy avy amin'izay maniry. Hozy izy hoe mba tsisy ireare. Zay ny ambarany ao anatin'io zavatra io rehefa vakianao tsara io. Romana 8:7. Tsy avy amin'izay maniry, dia tsy avy amin'izay miazakazaka, fa avy amin'Andriamanitra izay manome koa zay tiany amindrana fo no amindrany fo, ary zay tiany ho amafisina fo dia amafisiny fo.
ny misafidy ny hoe velariko eo anatrehanao ny fitahina sy ny ozona dia azontsika atao tsara. Ny ozona teo amin'ny zanak'Israely dia rehefa manompo sampisy dia voaozona. Tonga dia idiran-doza eo ny eo moa zany fa tonga dia tsy maintsy tanteraka ny ozona. Dia rehefa manompo an'Andriamanitra izy dia fafana indray dia tafaverina indray izy. Zany zavatra ny azontsika safidiana. Fa raha ny safidy ny fiainana mandrakizay dia tsy azontsika safidiana. Satria inona ny antony? Maninona moa tsy afaky ny safidy? Satria za dia olombelona taranaka Adama. Zao ny fanambaran'ny soratra masina hoe ataonareo zay ratsy ahoana no safidiny tsara. Hoy soratra masina milaza hoe mahay manova ny sorany va ny leoparda, mahay manova ny volokodiny va ny Etiopianina. Raha inareo dia nareo zay mpanao ratsy ihany koa dia mahay manao ny zavatra tsara. Zasy ianao raha lasa nabavy ny olombelona rehefa nanota i Adama sy Eva dia misy élément maty ao anatiny. Hoy izy soratra masina milaza amin'ny vanim-potoana izay hinananao an'io hazo io dia ho faty tokoa ianao. Inona le fahafatesana tonga eo amin'ny Adama sy Eva? Maty ny fanahiny. Rehefa maty ny fanahiny dia inona ny zavatra mitranga? Lasa olombelona ara-nofo izy izay tsy afaka mandeha araka ny fanahy. Mahainao tsara ve ianao? Rehefa maty ny fanahiny Adama sy Eva dia lasa olombelona araka ny nofo izy izay tsy afaka mahita ny zava-panahy. Ka raha velarina eo aminy, eo anatrehany ny zavatra ara-nofo izay mirantiranty tsara tarehy, matehinana. Tao amin'ny saedena ary izy dia fa safidy alay zavatra hita maso sy azo tsapahitanany. Raha velarina eo anatrehany ny zavatra hita maso sy azo tsapahitanana izay tsara tarehy sy ny zavatra tsy hita maso izay tsy hitany. Manome choix zany ianao, iza ny tianao, ity sa ito? Le ito tsisy, ty hita, ty tsy hita. Safidy ve zany? Meko anao ty telefone ty, sa isafidy anito ianao? Isa le bafla ve? Tsy le bafla ka io lohan'ny tanako io. Ka tsisy ninona io lohan'ny tananao e. Ka zay mihitsiny, io tsisy ninona io sa ty hita maso ty. Inona ny safidinao amin'izany? Misafidy fotsiny ianao hoe andray an'ity na tsy andray an'ity fa tsy afaka ny aloha le lohan'ny tananao no alaiko ary. Olona ihany no manao an'izany. Tsy afaka ianao isafidy ny eo alohan'ny tanako izay tsy hitan'ny masonao. Fa tsy maintsy le hitan'ny masonao ny safidinao. Raha velarina eo anatrehan'ny totò ny karaoty sy ny totokena, tsy afaka isafidy an'ilay karaoty mihitsy ny totò. Satria manohatra ny natiorany zany, tsy possible zany zavatra zany. Totò misy problema ara-tsaina goavana be zany, mila délivrance. Hoe velarina dia ty karaoty ty hena baolina tsara mihitsy mety totò tena feno fiahiahina sy fanahina be loatra zany hoe tena nisy nanapoziny io rahalahy. Matoa io velariny amintsika eto. Tsy possible mihitsy olombelona nome atsika zany totokena zany hoe fofony tsara aloha so dia tsy matoko lolo io. Fa tsy maintsy lay totokena ny safidiny. Dia tahak'izay le olombelona avy amin'ny Adama izay faharatsiana, nandova faharatsiana, izay mpanota ao anatiny, tsy afaka isafidy an'Andriamanitra masina. Satria ilay Andriamanitra masina, lay fiainam-panahy, lay zava-panahy dia zavatra tsy hitan'ny maso. Tsy hitan'ny maso ny ara-nofo. Tsy afaka manao na ina izy, na tenenina ry izy. Safidio zao hoe ahoana ny safidianany azy? Tahaka ilay teo ihany, safidio ty alohan'ny tanako ity. Io tsy hitanao ve io? Tsy hitany io. Tsy maintsy apahiratina ny masony zay izy vao mahitany io. Tsy maintsy apahiratina ny masony. Njamba tsy afaka ampisafidiananao ny mazava. Fa mila apahiratinao aloha ny masony, zay izy vao mahita ny mazava.
takan'izany ihany koa ny olona anankiray izay tenena hoe safidio Jesosy, tsy possible, jamby izy. Mahiratra ny masony aloha. Ary ny fampahiratana ny masony miantra amin'izay iantra koa. Andriamanitra tsy avy amin'ny olombelona, tsy avy amin'izay maniry, tsy avy amin'izay mihazakazaka, fa avy amin'Andriamanitra izay manino ozy izy ilay teny? Manome. Ka izao sy ianao izay manaraka an'izao émission izao, isika rehetrarehetra zay miaino ankehitriny. Ny élection, ny fifidianana, tsy avy amin'ny ezaka, tsy avy amin'ny izay natao. Zay le ambaran'le Romanina teo. Mba hitoera fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa, fa avy amin'izay niantso. Raha ianao karazana olona mety mivavaka fotsiny, mety misy zavatra mahaliana anao fotsiny ao anatin'ilay tontolo-pivavahana. Be dia be ny olona ohatr'izay. Be dia be ny olona ohatr'izay. Misy zavatra mahaliana azy ao anatin'ilay tontolo fivavahana. Isika miresaka hoe misy karazana olona misafidy ny anaraka pejina hiaraka amin'ny toerana tahak'izao satria zavatra mahafinaritra azy mety hoe tsy dia misy resabola. Dia izay ny azy mahasarika azy ao amin'anatin'io tontolo mpanompoana io. Ny mahasarika azy mety hoe ny aty tsy tiako le harifa any resaka fitahiana foana, resaka an'izao foana, resaka an'izao foana. Fa ato mba miresaka zava-panahy, ato mba ohatran'izao, ato mba ohatran'izao. Prinsipe zany, tsy ratsy ny prinsipe, fa tsy lalam-pamonjena zany. Fa ny lalam-pamonjena Andriamanitra izay miasa ny anaty. Andriamanitra izay miantra. Andriamanitra izay mamindra fo. Andriamanitra izay mampahita. Zay ny resana amintsika foana eto ary tsy sasatra mihitsy, fa tenenina foana. Efa hitanao ve izany? Rehefa miresaka isika ny jaona toko 5, jaona toko 9, ny jaona toko 4. Ny toko 9 izy dia manatona azy ireo olona be dia be mitady mofo. Azonao zay le safidy, petraka eo anatrehan'le olona ity le mofo. Dia eto le Jesosy mofo azo le miteny aminy io. Zaho ozy ny tena mofo avy any an-datra, fa tsy hihinana an Jesosy zany reo. Tsy possible. Zay zany le safidy, izy ny tianao, le mofo sy le sardine, matsiro be. Tena tanany zanak'Andriamanitra nanao azy. Sa ilay zanak'Andriamanitra, le olombelona par nature, tonga dia averintsika le tantara teo zany, le toto misafidy karoty sy totokena. Le mofo sardine le totokena, le karoty le zanak'Andriamanitra mijoro anatrehany. Tsy possible mihitsy. Tonga dia tsisy hevitra, tsy maintsy ampahitana ny masolo. Fanontaniana tokony apetrakintsika amintsika tsirairay avy, za ve mahita? Hoy Jesosy niresaka ny ray mandeha zay, ny Toriteny, zao ny haviko izy ho fitsarana ny haviko eto amin'izao tontolo zao. Mba ho jamba mahiratra ary mba tonga hiratra izay rehetra jamba. Hoy izy ny fariseo nilaza taminy, zay koa ve mba jamba? Hoy izy Jesosy nilaza tamin'ny fariseo, raha jamba ianareo dia marina. Fa satria ho ianareo mahiratra ianareo, dia tsy ho anareo fanjakan'ny lanitra. Tsy ho anareo fanjakan'ny lanitra. Hoy ny fariseo, zay mahalala soratra masina, zay natao hoe mahiratra. Zay mahafantatra an'izao, zay ohatran'izao, zay ohatran'izao. Ampahiratra ny jamba. Ianao ve efa nampahiratina ny masonao? Mahita ny fanjakan'ny lanitra ve ianao? Afaka mahita an'izany ve ianao? Fa rehefa mahita an'io ianao, zay ianao vao miditra any. Jesosy ateraky indray ny olona dia mahita ny fanjakan'ny lanitra izy. Rehefa tsy ateraky indray ny olona dia mivavaka fotsiny izy, misafidy fotsiny izy arak'izay naturel ny aminy sy izay mety aminy. Araka le lazaiko teo hoe mety hanompo ihany itsika miaraka manompo eto, na manompo amin'ny alalany en ligne na miaraka. Rehefa miara mironao tsy mifankahita fa samy mba ohatran'izy daholo ihany. Mitovy an'ilay fanoharana nataon'i Jesosy hoe eo amin'ny tany anankiray, dia namafazana teo nisy votsara nafavy teo, fa misy fahavalo ihany koa mamafy, votsy parivary. Miara ny alalana
azy raha lasaina bavy. Tsapako veny sarobidiny zava-pana. Tsapako veny sarobidiny ny fiarahana amin'ny Kristy mihoatra lavitra noho ny zava-tsoany zao tontolo zao. Sakay ny Hébreu 4:12 rehetra fansoan'ireo olona ireo enjana be daholo. Ozy izy sotra masina milaza. Mosesy miprezentena teo anatrehany ny fitantanana ny Egypta sy ny fitondrana ny Israely mafiloha be tsy sotran'izany. Fa ny lojika tsotra indrindra nge raha lasaina bavy tonga dia hisafidy any Egypta. Sa ahoana ozy ianao? Tonga dia lojika tsotra be zany hoe isan'andro ianao misy olona manompo menkoka eo anatrehanao. Vao maraina ianao inona no hoaninao? Monsieur le Prince, inana chocolat au lait miaraka amin'ny croissant sy inona moa pain au chocolat ianao sa inona metimety aminao? Tartine. Andeha hoaiza ny vacances amty. Avary dia makary dia tetezina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Inona no tôbila andehanantsika androany, le Rolls Royce sa le samba tianao sport kely Monsieur le Prince na mila iatsoko kely le circuit ary hoe hoany Monsieur le Prince androany. Zany hoe safidy velarina teo anatrehan'i Mosesy. Fa ozy izy Mosesy hoe alao zah hiaraka amin'le maimbo tainondry ary. Ny safidy mantsy hiaritra miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra. Azonao ve zany choix zany? Ahoana ny anaovan'ny olona normal? Tonga dia ataontsika hoe normal. Ahoana ny anaovan'ny olona normal safidy ohatran'izany? Alao zah ohatsy an'le tainondry atsy. Alao zah hiaraka amin'le vahoaka be menomenona be atsy. Le tsy anao fa tsy hanome tsiny aho. Le teny hoe toray vato Mosesy nefa zany nanolotra ny haiko hamonjy azy. Ijery reo tantara rehetra ao am-bokin'ny Hébreu 4:12 dia tantaran'ireo olona izay nanaiky hiala ny tombontsoa any zavatra hita maso ara-nofo. Dia safidy ala zavatra tsy hita maso la araky ny teneniko anao teo iza safidianao ty tsara tarehy hita maso ity salahy eto ny lohan'ity ratsan-tanako ity zay tsy hita maso. Fa izy rehetra safidy aleo lohan'ny ratsan-tanako izay tsy hita maso dia ozy ny olombelona hoe tena adala nataon'ny fivavahana amin'ny vika. Nalaony io toy izay ry io tsara be. Tsy afaka ny olombelona naturel. L'homme naturel ne peut pas choisir ce qui est spirituel. Fa tsy maintsy miova ny any anatiny aloha. Amindran'Andriamanitra fo izy, dia mahita izy, dia matsapa izy, dia resy lahatra izy, dia atotony ao fananany rehetra sy momba azy rehetrarehetra. Tsy afaka ny safidy mihitsy ilay zatovolahy mpanan-karena be eo anatrehan'ny fananany sy eo anatrehan'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Zay inona ny tombontsoa amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy? Ozy izy Jesosy namaly. Mahazo ranabavy sy rahalahy avy zato hoe ranabavy fa tsy vady ataovy mazava tsara resaka ranabavy avereno. Dia misy mieritreritra zavatra hafa. Rahalahy trano, le trano tsy anao fa trano le rahalahy sy anabavinao dia mba azonao hipetrahana rehefa mandeha mamangy any ianao. Tiana koa fanampiny fanenjehana. Ozy Petery, indro zay nafoy ny fanananay rehetra dia nanaraka anao. Inona ny tambiny? Fanenjehana. Atao ahoana ny fisafidy an'izany? Diso tanteraka nge filazantsara toriana ankehitriny. Ina filazantsara toriana ankehitriny? Ndao hiaraka aminay miaraka amin'ny Jesosy. Fa ao amin'ny Jesosy ny fitahiana, ao amin'ny Jesosy ny fahombiazana, ny ao amin'ny Jesosy moins dia asiana an'ilay azo fijaliana dia lasa plus. Tsy filazantsara an'i Jesosy zany. Fa filazantsara an'i Jesosy ndao anaraka fa ataoko misy manenjika ianao raha manaraka. Ndao anaraka fa hita fijaliana ianao raha anaraka. Andao anaraka fa hita loza sasany aminareo vaky sambo sasany tapahan'ny olona lohany. Petera se ho atsongoloko ny olona se. Fa ozy izy Petera laza tompo. Ianao manana ny teny fiainana. Sany atao hoe nampahiratina ny maso. Sany atao hoe namindrana Andriamanitra fo.
Ka tsy afaka izy ny safidy alay fiainana tsara be izay aseho eo anoloan'ny olombelona. I Mosesy nampahitana ny fisafidianana Andriamanitra dia nanaiky izy an'izany zavatra izany. Tena foiny, dia tsy mampaninona azy intsony maty antoka eto amin'izao fiainana hita maso izao. Fa raha ohatra ka hisafidy anaraka an' Jesosy ianao satria fitahiana be ny miaraka amin'i Jesosy, mbola olombelona naturel ihany ianao ary tsy nahita ilay zava-panahy. Ary Jesosy mpanao mofo io arahanao io fa tsy Jesosy tahiny fiainana. Azo ataony manaraka an' Jesosy mpanao mofo soa safidy, fa tsy azo ataony manaraka an' Jesosy teny fiainana raha tsy namindrano fo. Azonao ve zany? Azonao mahasamihafa reo Jesosy roa reo? Jesosy ray ihany reo. Fa le fomba fijerinao azy ny samihafa. Le fahatsapanao azy ny samihafa. Le fiarahanao azy, le fiarahanao aminy samihafa. Ary reo fiarahana roa ireo no tsy mampitovy ny zavatra eo amin'ilay izy. Lay olona manaraka an' Jesosy mpanao mofo dia olona ho any amin'ny fahaverezana ihany. Fa lay olona miaraka amin'i Jesosy mofo, iny miara-mandova azy alle fiainana mandrakizay. Ka androany raha tsapanao fa mbola tsy namindrana fo ianao, tsy mamahita an'izany zavatra any miresa amin'ny tompo e tompo. Mamindra fo amiko mpanota ozy izy lay jiolahy. Ozy izy lay tsy jiolahy fa lay mpamorietra, izay ny vavaka. Tsy sanaka ny tempoly akory izy, fa ery ivelany ery izy ny tazatazana. Dia ozy izy, Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota. Dia namindran'Andriamanitra fo izy. Fa lay fariseo ny rehare niaraka tamin'ny safidiny. Andriamanitra, za dia ny safidy ny anao ny tsara. Za dia ny safidy ny tsy jangajanga. Za dia ny safidy ny fadianana indroa isan-kerinandro. Za dia ny safidy anao mpafolo ny zao sy ny rehetrarehetra. Za dia ny safidy ny anokana ny fiainako amin'ny fanomponanao. Misaotra Andriamanitra. Zany atao hoe olona izay miseho azo mahiratra nefa jamba. Teo izy Jesosy, za tsy ho avo anareo. Za tsy ho avo anareo. Za ho avo an'ireto ondry very ny Israely reto matsapa ny tena fa very reto ho any reto ny aviako. Fa tsy ho anareo matsapa ny tena anareo fa tsy very. Ho anareo hoe, zay taranaki Abraham, zay tsy andevin'olona Israely zay. Za tsy ho avo anareo zany. Nareo tsy mila famonjenako. Za nge mpamonjy ny asako e. Ohatrany hoe pompier ny asany. Ozy le olona efa miredareda be, tsisy may zany atika. Diso lalana ianao. Efa ny tranony ao mirehatra be. Io mirehatra be io ny tranonareo. Menamena mba tiana ohatry zao fotsiny lokony fa ianao mihitsy ny diso lalana. Efa tonga amin'ny pompier aminy. Izy miantra amin'izay tiany antrany dia mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo. Izay ny atao hoe élection. Choix amin'izay. Rehefa voavonjy kosa ny olona raha lasa anabavy. Rehefa voavonjy ny olona. Nandray famonjeny Jesosy Kristy. Dia tonga eo amin'izay izy zay etapy zay etapy ny famonjena, Andriamanitra miantso azy. Tsy ianareo no nifidy fa za no nifidy anareo. Fa eo amin'izay izy mba metraka safidy amin'izay Andriamanitra. Hoe voavonjy ianao dia anao inona amin'izay ianao amin'ny androm-piainanao. Anao inona amin'izay ny toen'ny fiainanao. Eo ianao no misafidy. Manana safidy foantsika. Tsy haiko izay nataontsika nandritra ny 2023 na ahoana. Samy mahalala izay nataony io. Samy mandinika izay nataony. Fa eo isika no hiditra 2024 tsika izao dia rehefa nateraka indray marantsika dia manana hery amin'izay. Tanao ohatrany hoe teo zany ianao jamba. Dia nasaina misafidy ary ianao hoe iza ny tianao menamena sa mavomavo. Dia ianao ary jambako. Tsy fantatrao akory izay réalité eo dia tonga dia tsisy inona azonao atao. Fa rehefa pahiratina amin'izay ny masonao dia eo amin'izay ianao manana safidy hoe menamena no safidiko sa mavomavo. Raha tamin'ny ianao mbola jamba dia tsy mana-tsafidy ianao fa tsy maintsy mentehitra amin'ny olona fotsiny manodidina anao. Amelona anao. Amevola anao. Sisa rehetra. Fa rehefa mahiratra amin'ny masonao dia mana-tsafidy amin'izay ianao ary tsy maintsy misafidy amin'izay ianao hoe ankehitriny mahiratra amin'ny masoko. Inona amin'izay no ataoko toy ny fiainako? Hijanona tahaka ilay mbola jamba ihany ve?
dia angataka irenireny ho varimbariny anao tao foana anao izay andaniana andro fotsiny eto amin'izao tontolo izao sa isafidy amin'izay ako andeha hiasa safidy amin'izay hianatra asa isafidy amin'izay anao izay tokony ho atao amin'ny fiainako izay tsy afaka no safidiko fony zao mbola jambo azonao ve zany rehefa mbola jamba tsy afaka misafidy tsy afaka fa rehefa mahiratra maso misafidy amin'izay eo amin'izay le décision amin'ny fiainana ho ataoko iny ty masoko mahiratra ty ho ampiasaiko amin'inona ho ampiasaiko hijerena télé ve sa ho ampiasaiko hijerena zavaboary sa ho ampiasaiko hialana sasatra sa ho ampiasaiko hiasana sy afokarana tsy fantatro ny 2023 anao fa hiatrika 2024 tsika sao mila misafidy tsika amen satria maninona rehefa tsy misafidy ianao dia misy safidy mandeha ho azy automatique eo ianao zao loatra manana tany dia tany ambolena zany dia manana safidy fotsiny ianao hoe amboly zavatra eo ianao sa tsy amboly zay safidinao fa rehefa tsy mamboly ianao dina zavatra mitranga misy manapa-kevitra amboly tena eo ambonin'io taninao io izy tsy mihera aminao zany tsisy ahidratsy mandondonao mivaravaratrano zany hoe rovina moa nareo zany mety mieritreritra ny amboly anana fa sa ahidratsy efa te hanery mafy mihitsy roatra hoe tsy ho ataonareo le tany zany dia mba ho raisinay aloha mandra-pa dia rehefa voninareo dia hiala moramora indray zay avy eo raha manana trano ianao ka velanao eo fotsiny io surtout hoe trano varavarana karetsaka fotsiny sotomina avelao eo inge feno 4 mio afaka 2 volana tsisy mirara nisy trano zay teo Faravohatra tranona prime ministre zay Joël Rakotoma sa iza tsy saditiko nanarany dia mpiara-mianatra aminay no taranaka an'izany dia avy eo zareo niala tao fa eritrereto hoe tranona prime ministre taloha fa 4 mille no mipetraka tao tena variana mihitsy ianao hoe tena fasahina zany tranona premier ministre ny dirandry rahalatsotro zao dia ohatran'izay ihany koa le tontolo rehefa nomena ny fahazavana isika ka tsy miasa isika dia misy ahidratsy maniry any anatintsika dia ina ny ataontsika raharaha mitondra ahidratsy eo anatrehan'i Jesosy eo misy be fitsiriritana be atao anatiko atao ina le ahidratsy ilay toetra ratsy be dia be le problema le fanahinany amin'ny zanaka lay fanahinany amin'ny vady lay fanahinany amin'izao fiainana izao satria maninona no azavainy nampahitana ny mazava nampahiratina ny maso fa vitsy zay tsy nandeha araka ndokonao izy ohatrany hoe namindrana fo tahaka ny hoe nomena fond tia fond anao ndana ny asa fa azon'le fond zavatra hafa ny nanaovany azy zavatra tsisy dika ny nanaovany azy mitovy amin'ilay lehilahy anankitelo izay lazainy Jesosy fanoharana ny anankiray nomeny talenta 5 ny anankiray talenta 2 ary ny farany talenta 1 samy araka ny fahaizany avy hiatrika ny 2024 zasenao raha tsy eritreretinao dieny zao hoe ina no ataonao amin'ny fotoana io raha tsy safidinao dieny zao hoe ahoana ny andaninao sy anomboanao sy anohizanao an'io taona 2024 io amboly ahidratsy eo fotsiny ianao dia hitantara amin'i Jesosy ny karazana ahidratsy rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao isaky ny mihetsika voavonjy fa feno ahidratsy eo anatin'ny fiainana voavonjy fa tsy mahafokatra voavonjy fa tsy mitondra soa ny fanjakan'ny lanitra fa zasenao n'ity androandroany ity melohan'ny ivadian'ny andro rapitso dia ozy Andriamanitra misy safidiana ianao nametra amin'izay safidy nampahira tokoa masonao ahita ny fiainana ahita ny fahazavana ahita ny fiainam-panahy ahita zava-panahy
mametra amin'izay safidy olaninao amin'inona ity taona aza tonga dia taona eritreretina fa volany janoary tonga dia eritreretina aloha ary mialohan'ny eritreretina janoary mba eritreretiny premier jusqu'au 15 any aloha eritreretina fa raha tonga dia ny taona no eritreretinao tapitra ny janvier dia ozy ianao vo janvier ngesay pastery mbola misy raika ambe folovolana natanterahana an'le safidy fa rehefa petraka hoe tapabolana le izy amin'ny 15 janvier ianao dia efa tonga saina hoe aiza ho aiza tamin'le resaka moa zany le 15 ianao dia efa tonga saina hoe le 15 jusqu'au 30 mba mila hetsika amin'izay fa le premier jusqu'au 15 ohatrany tsy tena mbola anina fa mbola nanaiky fotsiny aloha manana safidy isika raha irenireny fotsiny eto amin'izao tontolo zao mandalo ange ny fiainantsika zanak'olombelona mandalo 730 andro itsika nanao an'ilay ndao atolotra ho azy ny taona fa inona ny impact an'le natolotra ho azy ny taona sa tamin'iny ihany nandohalika dia nykipy mafy manoro hevitra anao amin'ity 2024 ity mamoaza amin'izay mamoaza atoloro fiainanao anompo an'Andriamanitra amin'izay à son service. Mety misy fotoana ianao tsy mahavokatra, mety misy fotoana tsy araka ny eritreretana ny zavatra izay ataonao. Na ny apôstôly ary niaina an'izany, ireo olona rehetrarehetra tao amin'ny Baiboly ireo niasa, fa nisy fotoana niasan'izy ireo ary système spirituel n'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly dia zao kely foana ny tena vokatra azo tsapahitanana. Kely. Na hatramin'i Jesosy ary niaina an'izany zavatra any, kely. Fa ireo kely ireo kely mamy kely mamy ohatra ny voankazo gasy. Voankazo madinika kely, fa rehefa hoaninao izy mamy be. Voankazo vazaha ngoda golotany be ohatr'izany. Fa mihinana nge paoma vazaha, ny endriny fotsiny tonga dia tsara tarehy matehinana mampahendry. Fa rehefa hoaninao izy rehefa avy eo, tsara ka ny paoziny izany, tena ohatran'ny publicité be fotsiny. Asehonao eo le izy, zalako tena spécialiste amin'ny publicité, spécialiste izy. Ty crème ity vo ataonao ty tonga dia lasa ohatran'izao. Ity shampoing ity tonga dia mampatonga ny volonao ho lesy be mihitsy dia asehony anao izy mety motro. Tonga dia resy lahatra ny malagasy mijery alizy sady vidiny koa mandresy lahatra. Raha vidiny zavatra iny mantsy 16,000 ariary tsy aiza koa 16,000 ariary dia vita ohatran'io fa atao 160,000 ariary. Dia ozy hoe vidy areto produit telo reto shampoing après shampoing inona manaraka. Masque zay. Appliquenao ohatra zao fanaovana anazy 3 fois par jour makatsy makaroa. Lasa ianao tena mba ataonao le izy, mba mijery fitaratra ianao atsipatra. Any masonao fotsiny izy manarona masonao tsy mety hovoaka ohatran'le amin'ny publicité mihitsy. Tsy mikorina ny azy misosa ohatran'izao le volo. Mpandalovina ohatran'ny misosa zay. Ny ianao tsy mety mihitsy. Zavatra ngeza be ivelany ositsika. Paoma tsara tarehy ivelany. Fa matsatso. Ny tontolo fanjakan'ny lanitra zavatra kely, vo kely. Jereo io Baiboly io izay daholo ny tantara. Mosesy mivoaka mitondra olona 655,000 personnes miaraka amin'ny zaza madinika. Fa nivokatra ny raisina zaza madinika. Ireo latsaky ny 20 taona ireo ihany ny tafiditra. Rola monja ny tafiditra tamin'ny ohatry ny 20 taona. Ny ambiny very daholo. Jesosy firy arivo ny olona manaraka azy. Fa 20 monja ny mandray ny fanamasina. Zay ihany, tapitra teo. Zay le élection. Zay rehetra hitanao ao anatin'io tontolo io, tena hita problema ohatran'izany daholo. Ry Paul manolotra ny ainy, ho faty mihitsy, amonjy ny fiangonany. Fa rehefa andeha, isy olona iangy avy ao anatinareo hitondra fampianaran-diso ka maro no voafitaka. Fa tsy mampaninona ny Paul zany. Rehefa hanapa-kevitra ianao ny hamokatra amin'ny Kristy, tena milazanao kely ny vokatra.
kely azavarina mandray an'le tenin Jesosy iny maro vokatra fa betsa vitsy mipiasa fa le vokatra raisina eo kely fa kely matsiro dia anjaranao no misafidy hoe andany andro amin'iny ianao fa fiainantsika ho mandalo fiainantsika mandalo miserana vetivety kely efa ntataraiko teto le mpihira anankiray Charles Aznavour ngamba anaran'izy manana hira anankiray zay izy quand j'avais 20 ans tamin'iza vao 20 taona izy ohatry ny vao omaly 20 taona sa 5 taona sa 9 taona izy mihira le izy latsaka ny ranomasiny ohatry ny azoko atsaina eto sady mihira izy matsiaro indry nataoko inona zany zay taona rehetra zay quand j'avais 20 ans zaho aty efa lalany mody nanao inona nandritra izay androm-piainako zay milazanao raha misy zavatra mendriky ny andaniana fotoana rehefa mahiratra ny maso dia fanjakany lanitra amin'izay ozy izy ny teny Jesosy fiasa miary arenanareo eto amin'ity misy kalalao arafesina manimba mpangalatra mana amin'ny trano ity fa miary arena ho anareo any an-danitra any tsy misy kalalao tsy misy arafesina manimba sady tsy ohatran'ny kesy deparina milahatra be mihitsy n'izay vao mahazo an'le izy zany zavatra mba hitako rehefa faraparany taona ohatr'izao fa filarana amin'ny valony kesy deparina ny voa fa amin'ny enina sasany efa filarana tsisy ohatr'izany angataka ny volana izy amin'io tsy hoe indram-bola fa volanao ihany no anajananao fa milahatra ianao adiny 4 zay vao mahazo volanao ny banky zavatra efa sasaranao ray volana mbola milahatra ianao adiny 4 zay vao mahazo zay ny sasaranao ray volana zany ny eto amin'izao tontolo zao zany no andanintsika fotoana ifampitady amin'izany ny andanintsika fotoana ifampitady amin'ny trano izay tsy fantatra zay ho tompony rehefa avy eo zany ambarany sotra masony io vérité fondamentale dia ireo daholo ireo trano rehetra manodidina antsika ireo dia ndanange mba manao ankety mba antanio dodoniny trano dia antanio mba fantatra rehefa izy ny tompon'ity trano ity tamin'ny 100 taona lasa hoe fa tsisy malala fefa mifindra tanana daholo ireo dia ianao ve metrehitra fa raha mbola tsy ho avy Jesosy afaka 100 taona io trano ny foranao sy mampatonga anao mitomany sy mangataka andreo manala tady an'ity vola rehetrarehetra ity everinao fa mbola tarana koa no tompony io afaka 100 taona vao tsy maty akory ianao mbola inona moa ny anaran'ity izy mbola dans le coma fa misy mireza na fiaran-drabainina fa so dia bebe fitetika eo zany tempre tsisy 0 zany ny andanitsika fiainana eto nitaranaka ho avy samy mavita an'izay tokony ho ataony daholo mahita mahay midebra daholo ny olombelona mahay midebra ianao ngazao nandova inona fa mahay midebra nge ianao ary le nandova ary ny tena mahay midebra fa le tsy nandova ary ny tena mahay midebra fa ny nandova miady lova fotsiny ny ataony dia andany andro anao inona etontsika andany fotoana anao inona fa rehefa nampahiratina ny masontsika dia midira amin'ny fanjakana lanitra dia mamoazy amin'izay mandany fotoana amin'ny fivavahana mandany fotoana amin'ny fanimpona mandany fotoana sy andro sy vola aso ny fanahiny maro fa zany ny toe-poresahany Paul zao izy dia mandany solanina mba aso ny fanahiny maro zany no fahafapo lehibe indrindra eto amin'izao tontolo zao rehefa tapitra fofinahinao miala eto amin'izao tontolo zao afapo ianao fa ferifery ny olona afaka miteny hoe afapo miala eto amin'izao tontolo zao za lazaiko anao za afapo ny amin'ny fiainako afapo raha misy olona sambatra diniko mananao le publication fa saika anao an'izay publication zay tamin'ny anniversairako hoe le olona izao olona zay hitanao zao ny anisan'ny olona sambatra indrindra eto amin'izao tontolo zao ary anniversaire ny androany za tsy dia tia manao an'izy ny anniversaire fa zay kosa aloha tena mba ireareako mihitsy fa za dia olona sambatra ary mahasambatra satria zahako misafidy rehefa avy no safidiana dia manaiky safidy amin'izao hoe no momba rehetrarehetra za tsy miteny hoe manaova pasterotra tsy moramora ny asa ty fa ianao afaka misafidy mba hiaro anao amin'izay amen hiary arenao anao amin'izay mba hafokatra amin'izay ho avy ny 2024 manaova plan 1er janvier jusqu'au 15
Tsy tanteraka izy 1er jusqu'au 15 tanterahanao izy 15 jusqu'au 31 ndray. Mamoreta lohalika, mivafa, mangata amin'Andriamanitra mba hitombo, mba handroso ny fiainam-panahinao, mba hatonga anao avokatra indray. Dia tsy hoentina mbavaka tsony ianao, fa hitondra mbavaka ny hafa. Rehefa ny olona no mitondra mbavaka ny hafa, tena mahalana be izy mangataka hoentina mbavaka izany. Fa rehefa ny olona mangataka hoentina mbavaka, mahalana be izy mivavaka ho an'ny hafa. Azonao zany? Rehefa ny olona mazoto mamme, jereo nge izany zavatra any, rehefa ny olona mazoto mamme, mahalany ianao mahita n'iny olona iny mangataka. Ary rehefa ny olona mazoto mangataka, tsy ahita n'iny olona iny hanome mihitsy ianao. Ozy le pastera namako zay, ray promotion niaraka sorti zay. Ozy izy niresaka sao lazaiko anao pastera. Ny olona izay mazoto mamme, reny ny tena toanana. Fa reny olona, ny anankiray aloha niresaka an'izao hoe, le olona mazoto mamme reny izy, reny ataovy, inona moa, trésorier fiangonana. Reny azo antoka fa tsy maka zany mihitsy. Fa raha vao ny olona mindrana foana, mangataka foana, tsy manana fisalasalana mihitsy izy isitony an Jehovah an-tansy zay rehetra ho avy. Antatanay ty. Amin'ity taona ho avy ity, manapa-hevitra, manana zany safidy zany tsika. Manana hery isika hisafidianana an'izany. Zao tontolo zao anao safidy izy rehefa ho avy ny taona vaovao, za tsy hifoka sigara-tsono izy, fa tsy manan-kery izy hanatanterahana an'le izy. Manana safidy izy rehefa ho avy voalohan'ny taona, manao safidy moa zany, za tsy hisotro toka-tsono izy, fa tsy manan-kery izy hanatanterahana an'le izy, satria maninona ao maizina izy. Fa zasinao rehefa napahazavana ny masontsika, dia misafiditsika, dia misy hery ao anatin'ny safiditsika. Za moritra ny lohaliko amin'ity taona ity. Za hivavaka amin'ity taona ity. Za sony hafa amin'ity taona ity. Za hamokatra amin'ity taona ity. Ary rehefa manao an'izay ianao, dia omenanao memem-pona na tsy mangataka renao. Fa fantatry ny rainareo fa tokony anareo zany. Fa zao ka tsy ho fanjakana sy fahamarinana. Rehefa hitanao fanjakana sy fahamarinana, manao investissement fanjakana sy fahamarinana, dia manampy anao zavatra rehetra. Amen. Zay ny havatritsika amin'ity androany ity, ndao hisangantsika hivavaka. Samy mba miresaka amin'ny tompo androany arak'izay taritany atsika. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotoboka.